Isan-taona dia hirahiraina ary miteraka resabe foana eny anivon'ny tambazotra an-tserasera Facebook ity resaka ny hoe soatoavana sy kolontsaina ity indrindra fa ho an'ireo fanakianana ny vokatra avoakan'ireo mpanakanto sy ireo zay mpilalao sary mihetsika malagasy ao anatin'izany rehetra izany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika resaka kolotsaina sy soatoavina no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Miteraka resabe ho iaho ary maro ny fantanina izay mipetraka eny anivon'ny fiarahamonina eny ary vitsy amin'izany mo no tena voavalin'ireo zay tompon'andraikitra eo anivon'izay resaka kolotsaina sy ny hoe soatoavina mahamalagasy izay. Hirahiraina foana ilay hoe soatoavina ary hirahiraina foana ilay hoe ny kolotsaina mandala ny tena mahamalagasy. Ka hoy iaho hoe inona marina moa ny tena hoe toe-tsaina mandala ny tena mahamalagasy ary inona marina izay tena hoe soatoavina sy ny hoe manaja soatoavina amin'ny mahamalagasy isika izay. Moa ve isika malagasy rehetra manerana ny Madagasikara dia mitovy soatoavina ary mitovy kolotsaina avokoa? Raha asintsika jeritodika i Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny rony nosy azo lazaina hoe cosmopolite rony raha ny fomba amampanao ao Madagasikara ao satria raha izay ara-tantara izay hatrany dia olona karazany maro no niarany tonga tao Madagasikara tao ary samy manana ny fomba nireny olona ireny ary ireo nanaranaka anireo taranaka malagasy tao amin'izay Madagasikara izay. Raha ny faratravaratra ny nosy zao dia raha mahatsikatra isika dia ao anatin'ny kolotsaina izay azo lazaina mitovitovy amin'ny rony kolotsaina portugais irony zany ny malagasy amin'ny tapany avaratry ny nosy iny satria avy any moa no nidiran'ireo portugais izay niditra avy any Diego. Any amin'ny tapany atsimo atsinanana sy ny atsimon'ny nosy indray dia mahazo kolotsaina roa samihafa ry zareo ao. Izany hoe ny kolotsaina afrikanina izay afrikanina mainty hoditra amin'ny tapany atsimon'ny Afrika iny sy ny kolotsaina karana ry zareo ao amin'ny sud-est toy ny antemoro sy ny maro hafa izay mifandraika amin'ny toe-tsaina ny arabo ireo satria ireo ny tonga tany atsimon'ny nosy iny tamin'izany fotoan'androny. Fa raha ny ao Antananarivo renivohitra kosa dia mahatsikatra isika fa mitovitovy amin'ny kolotsaina malaisianina sy indonésianina ndry zareo ao satria na ny fomba amampanao azy na ny endrika indrindra fa ny eo amin'ny resaka izay hoe etnia izay dia mitovitovy anireo indonésianina sy malaisianina ry zareo ao afovoan-tany ao. Ka eo indrindra ny tokony hanasarotra amin'izay hoe inona tokoa ny tena kolotsaina amin'ny mahamalagasy isika izay ary inona ilay soatoavina. Raha ohatra zao any avaratry ny nosy dia ireny teny ratsy izay etretintsika any afovoan-tany ireny dia tsy teny ratsy akory izy ireny any avaratry ny nosy ihany satria efa zatran'izay ny imponinany. Indrindra fa ireo foko any amin'ny rony hoe antromba sy ny maro ireny dia efa fahazarandreo izay miteny vetaveta sy ny manao hira amina fomba vetaveta izay fa tsy mampaninina azy ireo. Fa raha ao afovoan-tany nefa ny manao an'izany dia tena fahotanina rentany aman-danitra mihitsiny izany rehetra izany satria hirahiraina fa tsy mifanaraka amin'ny toe-tsaina ny mahamalagasy sy ny kolotsaina tena mahamalagasy izay. Ka tokony avahana tsara ilay hoe kolotsaina amin'ny mahamalagasy sy ny hoe manaja ny soatoavana mahamalagasy amin'ilay hoe toe-tsaina sy ny kolotsaina ao afovoan'ny Madagasikara ao izany hoe kolotsaina merina izany ao afovoan'ny Madagasikara ao. Miteraka resabe mantsy amin'izao fotoana izao ny famoahana hira sy ny rakitsary izay ataon'irony mpanakanto kalaza irony ary isany nahatezitra ny mpanakanto Big MJ zany nahatonga azy naneho hevitra tao anaty pejiny tao amin'ilay manao hoe inona no tena olanareo amiko amin'ilay clip izay mamoaka anireo vehivavy ao anatin'ny maillot de bain sy ny maro hafa satria arakaraka ny toerana anaovana clip raha teo no tokony hanaovana ny fitafy. Raha ohatra moa zany
any amoron-dranomasina na eny ampisine no hanao klipy dia ahoana moa zany no afaka hanaovanao costara tena mianjaika be nefa dia eny amoron-dranomasina eny anao hanao an'izay klipinao zay ka tokony amfanarahana amin'ilay toetrandro sy ny toerana misy zany ny fanaovana izay tournage clip zay nefa izay dia lasa miteraka resabe satria lazaintsika fa tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina mahamalagasy sy ny toetsaina mahamalagasy ho isika izay raha natsikatra ihany koa isika dia efa matetika ireo mpanakanto kalaza toy Andry Tansimena sy ny maro hafa no tena mahazo fanakianana mafy ao anatin'izany rehetra izany satria tsy mifanaraka amin'ilay hoe kolotsaina sy ny toetsaina mahamalagasy ho isika izay nandefasana hafatra manokana ihany koa ry zareo mpamokatra film gasy R+3 izay lazaina fa tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina sy ny toetsaina mahamalagasy ka eo indrindra no miteraka resabe ihany koa ao anatin'izany rehetra izany satria ny resaka sy nanazava mazava tsara ireo zay votontonona tao anatin'izany moa ave mifanaraka amin'ny toetsaintsika malagasy ho izy ireo ny fiarahany lasamlahy moa ave mifanaraka amin'ny toetsaintsika malagasy ho izy ireo ny fanaovana vetaveta izay ataon'ireo sarim-bavy sy ny maro hafa ao tambazotra serasera Facebook ao amin'izao fotoana izao nahoana tsy ireo no andraisana fepetra ao anatin'izany rehetra izany ho izy ireo fa nahoana izahay artista kalaza foana no andraisana fepetra amin'izany rehetra izany rehefa handray fepetra ihany ho izy ireo dia tokony tsisy anavahana na ikoto na ikalo fa samby andraisana fepetra avokoa ireo rehetra izay miala amin'izay lazaina hoe mifanipaka amin'ny hoe kolotsaina mahamalagasy izay ary tokony ampianarana eny anivon'ny fiarahamonina ny hoe inona marina no tena soatoavina mahamalagasy inona no tena kolotsaina mahamalagasy ary inona no tena malagasy avaizany malagasy ary aizany malagasy ary hoaizany malagasy amin'izao ankehitriny izao fa tsy ilay hoe rarana amin'ilay hoe tsy manaraka ny soatoavina sy kolotsaina fotsiny isika nefa dia tsy ampianarana isika eny an-tsekoly akory izay hoe soatoavina sy ny kolotsaina mahamalagasy izay amin'ny tena tokony ho izy ary tokony hiainan'ny tanora amin'ny fiainana andavanandro hanika noho ny fanatontoloana amin'izao fotoana izao dia lasa mirona amin'izay fanarahana ny toetrandro sy ny lamody ao anatin'izay fanatontoloana izay avokoa ny tanora rehetra amin'izao ankehitriny izao raha itsika ohatra zao ny mpanakanto Bastalayon izay nahazo amboara maneran-tany farany teo tamin'ny Ragadenshol ia raha mahita sy raha mahalala fa izany Ragadenshol izany dia tsy ao anatin'ny kolotsaina sy soatoavana mahamalagasy mihitsiny fa noho ny fahaizany nakatahaka sy ny fahaiza-manao ao anatin'izay hoe gadona vahiny izay no nahatonga ny mpanakanto Bastalayon lasa namiratra iran-tany tao anatin'izay hoe Ragadenshol izay maro ihany ireo mpanakanto kalaza izay nifaninana tamin'ny tany ampitan-dranomasina tany fa nahoana nefa ny mpanakanto malagasy Bastalayon no ny batany amboara tao anatin'izany rehetra izany nefa mino sy manantena isika fa raha toa ka nanaraka an'izay kolotsaina sy soatoavana mahamalagasy zay ngamba ny mpanakanto Bastalayon tao anatin'ireny hira izay nataony tao anatin'izay gadona Ragadenshol izay dia ataoko fa tsy nahazo an'izay amboara eran-tany izay tsy midika akory aho eto hoe aza manaraka ny kolotsaina amin'ny mahamalagasy fa tokony asiana ny maramaritra iraisana sy ny fomba fijeriny maro samihafa ihany koa ao anatin'izay hoe inona ny tena kolotsaina ny mahamalagasy amin'ny mahamalagasy azy zay ary ahoana sy ahoana avokoa ireo soatoavina isaky ny faritany eto Madagasikara eto fa tsy terena hanaraka ny soatoavina amin'ny ilay tiny ao voan-tany fotsiny zany ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao ary mety ho anton'izay ihany koa no mahatonga ny mpanakanto Big MJ izay lasa tezitra amin'ilay hafatra izay nalefany aminy eo anoloany izay horonan-tsariny izay nahitana ny vehivavy izay manao maillot de bain tao anatin'ny klipin'izay izay no mazaka azona rozy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa